atolotry ny radio plus hoanao zao ilay tantara mitondra lohateny hoe anjara masoandro. dia ampeny ny ajarandriamanalomanana naenao feony sarobidy stela ravaka anjanony ony priskarakotarmanana Lydia Arlala niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Iajarandry nandray feo priskarakotarmanana nandrindra sy nanantontosa Iajarandry samomen'Andriamanitra ny anjara sahazavy ny olombelona rehetra matotonga velona sy miaina eto ambany masoandro samy tokony azo ny anjara masoandrony sy tara-pazavana ho azy avy matoa nomena tombonandro andalo amin'ity tany fandalovana ity indraindray nefa mahatsapy ianao fa toa aizina foana ny iainanao toa mikitroka isan'andro ny lalana lehanao toa tsy mety hita ny masoandro fa na ny atoandro aza dia toa alina ihany indraindray mieritreritra ianao hoe tsy misy olona miaina fahoriana ohatr' izao iainako izao ito an-tany mafy loatra ny azo fijaliana sainao entiko misy fotoana rehefa kivy sy hamofo tanteraka ao anatin'ity tantara ity nefa no anaporofoko aminao fa misy ny rahona mandalo mety andrakotra n'iny lanitra ao iny misy ny sedram-piainana tsy maintsy andalovana ary tsy lainga fa mety ao anatin'ny mangidy sy ny mafaitra no ahitana mamy sy ny tantely mila ndrazana ny fiposahan'ny masoandro eny fa na dia hatramin'ny farafahatapera ny fofinainao ary Marta fanakaizandray ary le raha matodiny endrina velona iny isaka ndray minitra vera nga dia atsona foana fa tsy mba hita ato an-trano mihitsy enao ty vony dia ho tapaka lalan-draha mitsisy dika mihitsy ka ka mandreraka vao mihodina kely dia marta foana amin'izay mivazavaza sy mihizatra ohatra reny iny reny ka misy ilako azy raha nga ty matoa miantso fa tsy voatery enjana hatramin'ny lalan-draha iny amin'ny andronao sy ny firifanao nge ho fatapika ianao fa dia miteny azay fa mety aminao zany raha velako amin'izao tsisy tokotaniny raha raha ato an-trano ato to zandray masy ny vaniteanao sy ataonao fanalany eo jere moa zany iziko ianao ihany nge zao ny kizidina amin'tsisy dikany eo isy maninona raha atsona moramora fotsiny Marta dia zay sady tsy hoe lasa tsy hiverina tsony izy fa ato ihany ny tananatsika ary ngery vony mifefy tamboho mihoatra ny 3 metatra ny avony dia maninona sady tsisy raraiko an'izany koa rehefa miantso dia tokony ho hitako eo ambany masoko foana izy satria piasy izay ny amin'ny fantatro ka toy izy ary dia ho hitanao vokaniko ary toa ianao indray aloha manampitrotraka inone aleo hidina fa ohatrany hoe tambatambazana koa raha nga manao raharaha nefa olona karamaina asana vola fafeny amin'ny varavarakely angamba miferitretanao ny volana karamako azy dia tandremo ary isosa ao amin'ny tohatra ao amin'ity atezeranao diso tafahotrako mangina ianao mampime ahy ianao tika lozanao makaiza foana moa raha matoa ty sa velona ho tatakatra ny ampodi-tsofoko mihitsy ivavaka io izay ianao vao amany ka inona ka ianao ihany ange madama ny naniraka hanadiny hevitra rehetra tato ambany tato fa hoe izy vahino izy ianao ka efa ady mifiry moa izay no nampanaoviko anao dia zao zany vao vita maninona raha miteny fotsiny rehefa tsy anao tsy hoe tsy vita fa tsy mila fanazavana ka isaka izay teny eny ny tomo mahita valy foana lasa mboarina ao an-dakozia ao mbola tsisy ninona mitokona nefa andro efa amin'ny folo izao
mbola miandry an'le hena alemy tsara nge za madamy ny akoatr'izay efa voahomako ao anaty frigo daholo. Tsy mila fanazavana aho a. Alefa tao daholo izay mbola tsy vita miaraka amin'ny vava. Eny ary madama. Fenao very vony mba mieritreritra. Inona indray koa ny ianao e? De olon-dehibe ohatran'iny ve de zany ny faniratsy raha nataonao azy? Marina fa hoe mpiasa ato trano izy fa efa tsy rariny kosa zany fanambaniana ataonao azy zany ka marina e. Ka mahaletra loatra samy tsy firarahiny ataony ato trano ato a. Isak'izay teny enina de mahita valy foana. Rehefa tsy hoe reraka de modiny zanany iny foana ny alampahato. Ka na izany aza mba fieritseritsy ihany ny vava avoaka e. Mbola ho antotra sy hananjanaka kongenao e. So de anody ny teny alokin'ny vava. Azafady ary akia. Ohatran'ny miasa saina be koa ne za am'le invité anao avy eo de lasa kizitina be. Eny e, marina fa hoe talehana orinasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny orinasa antsika daholo ny olona ho avy eo de mila tomombana ny zavatra rehetra fa na zany azy e. Mba olombelona koa nge izy iny e. Eno hafa efa ezaka. Fa ono a? Misy zavatra hafa mbola tsy azonao nga? Tsy maintsy mbola andeha hivoaka any mantsy hafa tiako ampiana le whisky ao. Ka tsy ho taraiky any ianao. So mba ho tratro ny embouteillage any. Tsy andeha lavitra nge za e. Hitsaka kely etsy any. Ay. Tsisy tsonka. Fa aza ela fotsiny ndry a. Eny lesy a. Hividy an'izay fotsiny de miveriny e. Okay. De zao foana moa zany ny fiainan'ny Tiry Marta. Tsy misy fiafarany fa de asa trano foana sy fanompoana lava zao. 5 taona tao anatin'ny fanasoavana ny tian'ny tena. 5 taona tao anatin'ny trerotrerona sy latsalasa. Vao mifoha amin'ny 4 maraina mandra-paharivan'ny andro. Indraindray ary moa de efa eny am-pandriana amin'ny 12 alina mbola tairina fa misy asa ilaina maikana raha mbola tsy vita hony. Eny efa nzara tsy maintsy trotroko angamba zao. Lahatra tsy maintsy babeko. Why? Nenya. Fa manino neny? Ay venao e. Mbola tsy vita nga le lamba tao. Efa vita ka. Saika sotro rano kely fotsiny fa mafana be sady mangetaheta. Zany? Ety are. Amin'ny 18 heures ianao aloha misotro kely fa ambiny nanaovako an'ilay zava-pisotro teo iny. Tsara kosa le izy e. Sady mangatsiatsika mafaketaheta beriny iny a. Ie, ary sotro iaingana moa ty izy de mandeha amin'izay fa fao daholo retsy very retsy. Mandeha neny fotoana e. Endre. De le fanontaniako tao nge mbola tsy nivalin'ny eny kory e. Fanontaniana inona indray e? Tsy ny raharano atao fa. Ka za nge tao nanontany eny hoe fa ina ho mampitomany anao e. Neny nge tao hitako ny tomany mihitsy e. Tsy misy an'izany eo ry feno fahazailaozanao mampiresaka fotsiny eo a. Mba fantatrao moa fa mandeha minitra ny zavatra rehetra ataontsika eto. Ary tokony tomombana tsy misy tomika fa ratsy zany indray de azo levolevy sy ateverantsika senao. Eny e. Na tsy vaky ary neny de efa azoazoko ihany nge mampitomany anao e. Aza be fanontaniana ary feno a. Mandehana. Lasary ahy e. Ao fa ataoko vita tsara daholo mihitsy ny raharaha fa aza matahotra neny. Fa lazainy neny anazy zany le izy rehefa aveo. Zany a. Zaza mba mafilo mihitsy ka. Tsy anaiky mihitsy izy zany da tsy ho lazaiko azy daholo ny problemako rehetra. Ndry tena efa lehibe ny zanako. Efa tsapany ny fahoriana iainanay mianaka ato. Nefa raha mbola miaina sy mifoka rivotra koa ny oroko ry zanako de tsy amelako ianao fa tsy maintsy tafitako e. Afaka hoaiza moa tsika. Tsy maintsy miaritra eto satria tapidalaka le. Efa teto ny atombohantsika de eto ihany ny afaratsika.
rehefa midimy sasany nge zao e tena tsy naneno indray ngamba ndrefa ian'le vendrany iny matoa mbola tsy mahen'olona ao an-dakozia ao. Aleo mihitsy aloha hitsangana hijery zavatra mitrango ao ndraika. Ho tareto indray ny sakafonay mivady marina. Io ara ho ale efa nahiky fa tena mbola tsisy olona foana ato an-dakozia. Na ny varavarakely azy ity mbola tsy misokatra akory. Zany hoe mbola tsisy taitra an'izay ahandro sy anao sakafo marina zany le kamo velo reny. Mahita reny androany. Fa zao very le tsisy sainy reto mbola tsy mitsangana ihany lasa karakara zao dia zao ny sakafo fa romotra raha misy raha taitra nefa tsisy nininona hohaniny kory eo. Ndry ary iny ty vandravandran-kalaniny ty tsy ny asaiko ny atao ny atao fa ka tsy afaka mitsangana ngenena raha madamy efatra amin'ny alina izy nilazana rary an-dobe sady nangofotra be foana dia tsy nahita toro mihitsy. Za kely aza mba hivarotana sakabeloha madama. Ny akamona mibetsaka mahavita mamorona retina mihitsy koa ve sa rehefa voateny tamin'ilay zavatra tsy nentina tao maly dia mianatra amin'ny mamolaka. Azafady rery madamo Vony fa finina indray tsy sanatria akory hoe aniry aretina ho an'ny tenako fa tena marary re ay dia raha marary eo ianao zany dia hijanona ho fatomosary koa izay mivady sa izay mihitsy ny tanjonareo mianaka. Aleo re madama fa zany nanao ny rara rehetra androany aleo mba kaina aloha io reny koa miangatahako aminao fotsiny hoe raha mba mety re tompoko dia inona indray zao aleo mba hivoaka kely vidy fanafody ho azy any ivelany ihany rehefa avy eo raha tsy vita daholo ny rara rehetrarehetra sy ny sakafo marina ao an-dakozia ao tsy ilaiko mandeha mivoaka any azo tsisy ka lasa karakara ny sakafo fa ho fatinao na ty fa maninona dia mitabataba be vo marainao ohatr'izao ry Vony mandreraka indray atory samy atrany ambony ary maheno kitabanao fa misy inony ka zao ny ataondreo ka ahoana moa tsy atezitra tsisy ny fo maraina izy mianaka fa marary ho ny raha marita nga dia tsika sanao indray ngamba netretiny karakara sakafo ao dia hanolotra sakafo ny ao am-pandry ianao kosa inony ka dia anao fananina arary ary ve izy ka na fananina na tsy fananina raha ngaty efa zao foana ngeny ataondreo ato oka zay ry Vony zavatra mora lamina kely zany mandehana ary feno ataovy zany ianao kosa raha marita manova akanjo mafana rehefa avy eo dia miaraka amiko any amin'ny dokotera ianao rehefa avy misakafo fa efa mivadika do mihitsy ve ianao samy ianao ve ahoana andray vahinany amin'ny orinasa nge tsika rehefa avy eo sao dia adinonao azy tsy adiniko zany ka mandehana ary feno ary aingana fa mifidy tsy maintsy tafaly eto dia miomana raha marita tena efa ho lasa dala mihitsy ianao ty ka hitanao tsara zany zao fa taritsika za manko efa niteny ka sitrapoko ary veny na tonga ny amboteazy fa sitraponao nandeha lingilinga nitondra ndramarita nakany amin'ny fatana dokotera tany efa aminjeny zany ry Vony fa tsy zesta na haitraitra ka tsy hitako mihitsy izay hidiranao amin'izany zana nefa andeha hividy fanafody ho azy dia nareno misekoseko ohatrin'inona fiantrana olona tsy hanenenany iny izy zao lasa nodina alefantsika bus teo nahazo fanafody dia milamina izay tsika ny lamina zany zao ny sainao nefa ny olona miandrinao ny ampiasana tsy rarahinao rehefa tsy andry izy ry Vony dia mahazo mandeha sady zangy ny tompon'ny orinasy tsisy mihitsy ny andidy amin'izay ataoko dia ataovy ariko mbola ho anenenanao ty mampianta-piasy ty indray androany aza menimenina fa vao maela be le amboteazy ay atinareo mianaka fa ahoana ny tady angara mise saika anontany fotsiny aho hoe nanahoana ianao zay raha matoa marita efa sitrana efa tsy dia maninona ka ay kosa
nahazo an'le fanafody dia miasa lamy Tena misaotra anao re zay ramose tena narary ngeny inomaly iny tsy misy isorany zany ry feno atao ahoana ny fijery olona marary eto atrano fa sao ialako tsiny aminareo mianaka ny toetrany madamako reny hitako tena nasika sy nanao tsinitsinina nareo mianaka mantsy izy tatoato zay ka zay ngeny mampampiasa anay azy ramose ataoko fa zony ny mibaiko sy miteny anay raha misy tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny ataonay fa tsy amiteritrenina sy teny anavina ohatran'ireny na zany aza mba te hizara vaovao aminareo ihany hoe ahoana zay tiako fantatrareo mianaka fa mandalo ihany ho toetran'io raha nandalo tany amin'ny dokotera mantsy zay dia nanambara izy fa amin'ny toetra azy vao nivadiko ary efa rovolany zao nkibony zany ve ie ndray vaovao mahafinaritra kosa zanyko dia rahabaina zany ramose misaotra betsaka raha marta dia isy zazakely mitomany koa zany eto amin'ity trano ity rehefa kelikely sady mbola matanjaka tsara hitaiza azy fa za matahotra ianao ka miomana ary fa dia ho bebe marta indray ny fiantsoko anao atoato ka tsy maintsy izany moko ary efa aonga madama ramose mbola tsy aho izy ka mbola nisy zavatra nijerena zay dia taraiky any ivelany any izy fa hoana misy zavatra ilanao azy nga ka saika mba hiarahaba sy rarosoa azy zay mianaka amin'izao vaovao mahafaly zao ko alorony eny rehefa manam-potoana malalaka tsara izy ka rehefa le midina miresaka amintsika eny an-jaridaina iny ohatra sady tsy maintsy ho hita miandalana eny any ge zany ary aleo aloha hiakatra any ambony fa toy izy ny rarahanareo fa ngatsy sakafo ramose oko zao marta fa tena mbola feno ny foko ohatrany tsy mahatelilako eny ary faly be izy roneny ka zany aky rehefa hoe anataranaka sarobidy loatra ngeny zanaka ry feno mety tsy ompitratra po ngamba ny afalian'ny madama hita mino kosa roneny fa mba hiova amintsika amin'izay izy mety hanao andreny toetra rentsony sa hoana oziny engane aky ary andao amita ny reto aloha fa ary ndresaka fotsiny eto tsika mianaka fa inona koa tia mahazo no mitsikitsiky sy miarahaba vao maraina fa mitady zavatra indray sa sao dia nisy tsy nentina tao indray dia mila ranondranony amin'izay tsy bedy ka miarahaba anao fotsiny atompoko sady inona mirarosoanao amin'izao ianao azy zazakely zao inona mety afinaritra be zao rehefa teraka izany zanako zany dia sady milaloha zazakely koa za amin'izay fa tia ve zaza mitonantonana taizany nafatarany na fahalalam-pomba mihitsy tonaka amin'izay fa sady mpiandresak'olony dehibe mipiditra ny fiainan'ny olona andrasy fa madama sy ngamba ny madama fonareo tompoko mbola raiza ny azo any maninona finoana ohatra zao ty rehefa tsy voana madama efa tenenina foana fonareo tompoko aza malaky mifona ho aza malaky mifona mbola tsy tapaka ngety mba ianaka ianarany ty fonareo madama ataovy ihany fa afaka ny an'ity vao avelako sabatsapa ihany ange ny fiainako tsy izy sainany sady maditra raha tsy taiza ale mandeha any dia efa mampitanjona indray aso dia anitatra sy tato-bolona ny amin'ireny ty any tonga dia sady vonoko tsy anako andra ny roahako tsy hipetraka atao aminatsony nareo mianaka aleo soloana any fa ny olona mitady asa milahatra ao ambavahady ao dia efa mitena zay ary rasa ho mandeha any makarary maso
Inona loatra ro nazo madamo Vony. Tsy nisy inona nataoko nefa mba niarahaba azy fotsiny aho dia rehefa tsy taroka be rehefa nazo anahy. Ka tena marary daholo ny lamosiko nitaroany tamin'ilay kifafa. Nisofiko maneny tena be fa nisotro tomin'ny ela be. Na ny tongotra ary samy mila tsy afa-miatsika mihitsy fa andrengy aho vao afaka mandeha. Dia inona sany lasaiko aneny raha manontany anahy izy. Lasaiko azy ve marina. Andainga amineny aho. Andainga. Zavatra mbola tsy nataoko hatrizay nihira tamin'ny voamasoko izay 10 taona niainako teto tany izay. Angambako mety ho pedineny aho tamin'ny zavatra nataoko. Alora angatazomina ho arery ka ataoko ohatrany tsy misy fa sao dia no zandray ny antony avoaroaka anay mianakato. Dia ahoana nefa raha hitaneny reny maratra be dia be reny ka. Alora anga valiako amin'izay itsony vavako amin'ny fotsiny ka. Tena marary daholo ny vatako. Aleo andeha tady pomady ahosotro amin'ity tongotro ity aloha ka. Mba mahafinaritra mihitsy ny toetran'ity feno kely ity ka. Tsy vitany mahalala fomba sy mahay makasitraka an'izay natao azy fa sady mazoto tsara amin'ny asa ataony tsy mba mamalifaly zany. Sambatra ihany aloha raha maritra miteraka azy. Afaka hiateherina rehefa any aoriana any. Jerenge raha tsy efa avy nanasa fiara izy teo dia io indray fa lasa nanamboatra zaridainy. Tsy mila nirahana akory. Mba tiako ry zao raha mba manana toetra feno fahasotoana ohatran'izao zanako rehefa any aoriana any. Dia inona marina moa zany zao no avin'izy ity. Tsy fianarana taony, tsy velam-bola hitany fa dia voahidy ato amin'ity fefy ato ity nandritra ny izay 10 taona nahaterahany izay. Andraso aloha eny aho dia resahako mitokana izy. Sady taosondriana ery ty iziko. Fiaina. Ahoana tompoko? Fa mbola tsy vita foana nga izy zao e. Manao andra mise? Salama. Efa kely sisa ka miava sy manondraka an'ireto voninkazo amin'ny sisiny an'ireto aho sisa dia vita. Ay kosa ajanao ny vetivety aloha io dia avianao eto e. Ka sao dia tsy misy an'izany fa vita foana io e. Fa misy ilaindra mise ananga sa? Mipetra aloha fa iresaka tsika e. Iresaka? Inona ary tia matahotra be ty? Ka le asako ngera mise mbola misy tsy vita e. Pedy madamo io sa? Za no miteny aminy fa tsy pedy zany e. Fa ahoana ary feno? Eny tompoko? Inona zao mifanirindry mba tiandreo tanteraka raha meka safidy ndry? Mena safidy? Fa tena marina ve zany resaka raha mise zany sa miany e? Tsy manany any andry zany aho e. Mba tia hafantatra an'izany hetaheta-ndry zany fotsiny aho maray amandreny zanaka atsika. Ka zany ero mise zany naka piasa trano e? Dia manino? No zany dia piasa trano koa zany a. Inona moa zavatra mba hoery koa raha mise a. Sady naisy koa zany fomba ahoana koa ny atateraka an'izany e. Ny olona rehetra manana faniriany. Ohatra hoe teo lasa dokotera feno rehefa lehibe, na reny mpanjaitra mahay be ko izany reny e. Eny e. Mba efa fandriko hatramin'izay zany ho lasa mpitondra rally izany raha mise a. Le hitandra mise le tobila mandeha mafy be manao korsa fifanana reny. Zany ve? Tena tsy napoziko indray fa inona nefa ny antony ka? Ka reny hitako amin'ny tele reny nge tsy inona mbola vitsy kely ny vehivavy sa manao an'izany e. Dia motra tiako raha mba hoe mahay an'izany kosa za.
Tena maran'izay ty zazy ty ka. Nazary fanina kely indray tamin'iny valiteniny iny. Dia ahoana moa zany fomba hatongavana amin'izany marina raha tsy nandeha fianarana izy ka. Maro manenina moa raha afaka tanteraka mi zany. Sady mihina fa azoto izy. Fa toa tsy miteny tsony raha mise. Mieritreritra hoe maninona? Maninona moa raha ampianariko mitondra fiara ary feno dia amin'izay rehefa lehibe ny zanako dia feno mampianatra azy. Mba mampome koa raha mise ka. Marina zaniko. Azao sabotsy androany dia tsy miasa. Hoentiko miaraka aminay mivady nareo mianaka rehefa avy eo dia anaovako surprise tsara be mihitsy nareo. Surprise? Eno vitao io fanondrahana io dia miomandry. Dia teneny koa raha matoa Marta. Ka sao dia tsy mety nge zany raha mise fa zay nge hiasa no. Tsisy an'izany feno fa rehefa zay dia zay miandry anareo mianaka zay. Dia ahoana zany? Eny ka efa zay moa zany ny baikoko. Tsy maintsy tanterahana. Rianjaridaina ery ary tsara resaka be amin'ilay kala feno mihitsy ange izy zany jere raha tsy faly ery dia inona moa zany zao nydresahandreo eo mino kosa aloha fa tsy sahita taran'ilay nandrarako azy kalan'io efa nataoko nafay azy tsara mantsy nomeko azy iny ary sao dia mba mitady akariranrirana eny amin'ny samy any sa mitady ketriketrika andolona ny saim-badiko dia amin'izay mivadika amiko izy andraso aloha fa mitediko no fetsy reto izany raha Marta koa mantsy hitako manara-maso tsara ny zareo miresaka ery tsy mahita navy ety amin'ny terasy akory sura fa efa tena kopakisasahana mihitsy ny enreto raha zao dia mety toronhevitra koa ilay tsisy saina io. Rehefa tsy naompy zany ny fo malady dia samy indray no hodina ny sainy. Mahay ianao raha Marta fa mbola mahay lavitra anao ianao koa zany vony zany sady izay mpiasa trano kely ve no mitady ametsy ndrasy fifakahity sika. Zany ry feno dia azo vavabe amin'ny madama indray nga ianao. Ka ozy ny teny raha miseho hoe surprise nge zany ataony amintsika zany reneny. Tsy miraharaha an'izany tsy ilaiko mandeha any ianao fa miara-mijanona amiketo. Raha manontany raha miseho dia atao ve mbola be raharaha hoe zay. Fa inona koa moa nefa ny antony resahandry tamin'ny raha miseho teo Ka izy nge reneny nanantona anahy fa tsy hoe za kory ny dia resaka aminy sady tsy hitako koa izay olonareo amin'izany. Fa tsy fantatry indri moa ny toetran'ilay madamo vony io ry feno. Ary efa lehibe koa nge indri tokony hatsapan'izany tsy tokony ho janona ry zazakely foana. Ka inona ary zany no teneniko rehefa miantso antsika eo raha mise. Efa milaza aminao hoe atao ve be raharaha zay androany. Indray ary dia mandehana horony ny lamba rehetra ao ambadika eo fa mbola hipasoka indray rehefa avy eo. Malala. Mba miakanjo maivamaivanao fa mafana loatra reto ka. Sady tsy tiako raha reto no entiko mivoaka any. Fa ndeha voaka aiza amin'ity andro sabotsy maraina koa ianao? Misy zavatra kely hojerentsika izay ery an-tanina reniny ery. Ianao koa nge miaraka aminay? Miaraka aminay? Izy avy zany? Ka izy mianaka ry Inona? Zaniko.
mba tiako entina hivoaka kely ihany ry zareo na dia hiandry ao anaty fiara fotsiny ary mandra-pijerintsika an'ilay izy. Samya dia tena ilaina ve ny fitondrana zareo any nefa za zao mba nieritreritra hoe weekend ny andro dia mba ho antsika sy ianao rery ohatrizay hitondra n'izao korotan'olona rehetrarehetra izao mpiasantsika angeo ary eo fa tsy fianakaviantsika e. dia maninona nefa e tsy misy tokony hoe anala-baraka anao akory eo toko mba manana akanjo madiodio azo anaovana ihany izy mianaka sady misy zavatra kely nampanantenaiko any feno koa e zany e rehefa any vao meko azy za iaro ho ala efa nahiko efa voaresy lahatra tany ty samty raha zao firesan'izao andra soatra fa ino ny tia mandrevindrevy tapiko ty e omeo ary eo akanjo ireo dia andao andeha sao dia ho taraiky eny amboteazy aty indray zary samy tsy mitondra n'iny zany zaza matitra tsy malala fomba sady mpandainga iny fa nisinona ka mandeana angeo an-dakozio raha tsy mino ianao e maninona simba le robinet vao napetaka tao rano mandrika eraky ny tranatra any amin'ny salon nefa ne dia robinet vao namboarina ohatr'iny io e amin'izay izy ianao anontaniako lazay mifatsiziny nanao an'io nefa tsy misy olona afa-tsy zareo miditra ato le reniny moa zany amin'io dia mbola miaro azy foana fa oviny zany ry vony ohatrany tsy nahino an'izany ka vao tamin'ny marina be zany e hatramin'ny tapiako ao simba nefa mba kadohako tsara taretany amin'olona iny za aloha dia tsy anaiko mora amin'izao fa teneniko anao e fa hoany asaiko dioviny sy amboariny daholo izay nysimbany tao esoriko amin'ny karama fa za tsy miasa saina ratsy banky ako ary naninona tsy niteny an'izany tamiko koa ianao ka elange mbola sahirina tamin'ny asan'lahy e zany koa ve dia hitako tantarany isak'izay metika izao ka aleo reo entina ry zareo dia rehefa tongotsika dia ataony zany isy tsika nge tafaverina amin'ny telo any fa raha fantarany antsika misakafo atoandro tsy manaky an'izany e tsy maintsy ataondry zareo izay avy tanan'ireo androany ary tsy amelako mihitsy moa zany raha tsy vita mba mampalelo anako ny zavatra simbasimba fotsiny amin'izao e tokony saziana mihitsy ary izy rehefa manao ny tsy mety ohatr'izao bon ena re hijeran'izany aloha dia tonga dia miandry ao anaty fiara aza hely ianao tsy elaka anao loko mena fotsiny ary eo avy mbola ho aisa iny anaovako anareo mianaka e andeha hivoaka zay fa say vao miverina zay mitady anay eo raha marta eny tompoko fa voaray dia mba mboary kely ho zavatra nataony zanaka ao an-dakozio makany amin'ny salon io zafaty tsy dia hitan'io tsony a rehefa miverina eo mazava angam' izay eny tompoko tsy nanao an'io zary neny marina nge zany e ianao ngery feno niditra tato farany dia tsy ianao ahoana ka sady jerenge efa simba tanteraka ty e dia ahoana io izao ka zaho ary neny tsy nanao an'io zany sady tsy nikitika teo mihitsiny tena hitan'Andriamanitra nge zany ry neny e ka angatra zany ny teo za ve dia sa handainga aminao ary oviana zany za zao nefa nandainga tamin'eny ka ohatra mahalasa saina ihany izao hatramin'izay io tsy naninonako izao vao simba tampoka teo tsy misy akoatranay mianaka ihany nefa izao no miditra ato misy zavatra hafa kosa angamba ambadika izao ka fa inona samy ny antony hitondranao anaty mino aho mantsy fa misy antony izao ny tena antony aloha misy roa ny voalohany mba te hizarany afaliako aminao amin'izao porofom-pitiavanao menao azy ao dia nitondranao ny zanantsika ao ekipinao zany andray sambatra be misaotraka izy samy malalaka
madika ianao ana fa oreny fitaratra ho an'ny zanatsika. Faharoa nanoana mifoky loatra ny resaka ny fanaovako tamin'ny feno. Nieritreritra hoe mba hoentina mivoaka ty ivirana ity izy mba ahafantatra ny tontolo aty. Raha tsy diso fa mantsy dia mbola tsy nivoaka ny vavahady io mihitsy ny zaza iny hatramin'izay. Nefa raha ny fijeriko azy zaza mety ho lasa lavitra ihany izy iny. Samy tsy hoe tsy fitiavako anazy akory fa za mahita hoe mety tsara velatsy fotsiny izy rehefa eo masonao. Vahoana? Ka jereo amin'ireny zavatra nataony tamin'ny maraindreniko. Mbola betsaka rangeny zavatra ataony eo fa za fotsiny no mandefitra indraindray leo aka. Mampalahelo indray zaniko. Za efa nieritreritra hoe vonona niantoka ny fianarany ary angalako mpampianatra mitokana ao an-trano mihitsy izy dia ataoko izay hatafita azy. Diso ianao ry Samy. Vahoana e? Za rehefa resaka aminao mihitsy hoe manina raha tsofinarana amin'izay izy mianaka dia alefa handeha. Efa ela ihany koa ne izay ny raha natao izay mety efa manitatra hevitra hafa indray zareo amin'izao, indrindra moa fa ty raha marita ty. Ka horoahana hiala tao ve zany zareo raha araka ny teninao e? Koa maninona moa? Tampiasa azy angehtsika e. Afaka manolo piasy tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny condition antsika ny zavatra ataony. Be dia be ho ano mitady asa dia soloana hafa indray. Dia ho aiza moa zany zareo ry vony? Ianao nge mahafantatra tsara ny antony naraisantsika ny Marta tamin'ireny e? Ary efa ny fanarahana tamin'izany fa mijanona ao amintsika foana izy satria tsy misy fianakaviana afaka apetrano azy. Shita tadidiko tsara daholo re zany. Fa miova manaraka ny situation koa io. Toko ngamba fa fotoana izao. Mbola mila dinia zany vony rehefa ny an-trano hitantsika io. Marina zany. Sady aleo tsisy mbaina amin'izany resaka izany ty sakafo tsara be raha tsika ty. Sa ho anao izay lahy? Eny ary. Ohatran'izao foana ve zany ny iainantsika ato. Na zavatra tsy natao ary dia tsy maintsy akena no ny toetra ratsy zaka tao tamin'ny vony. Sao mba efa tsy raro nitsondro neny ka. Feno ekeo aloha rereto fa any andro ray tsy maintsy mbola hitantsika ny anjara masoandrotsika, indrindra moa fa rehefa ivoaka ny marina. Marina? Fa marinina ary neny? Izako tena lasalasa ny vavako, saika voalasako ny tsy tokony ho teneniko. Ontsa loatra amin'ilay zanako dia saika hiteniteny foana. Andrasa aloha mody ahodina aingana ny resaka. Ka ny marina momba ny fiainana rery feno mbola tsy mbadika io indray androany ary ho tafiditsika. Fa tsy efa 10 taona mahery fe zay ry neny neretana an'izany tato Manina raha andao hiala tato amin'izay dia hanorona fiainana hafa ny ivelany amin'ny tsika. Tena efa manomboka tsy zaka tsony kosa ka. Mahereza ny zanako aza milofika mpandehanana ohatr'izao ianao manome toky anao fa tsy maintsy ahita vahaolana. Dia amoron'inona indray hono izany ianao ty Ramatoa Marta. Samy hevitra na hodondro mbelona ohatranareo dia anaiko fihetsena-kana 19 amin'ny ramose indray. Azafady madama fa resaka hafa mihitsy angeny resahana ery fa tsy misy idiran'izany. Miala tsiny raha nanoana anao. Tsy sesako saina amin'izany efa fantatro ingeny tanjonao ary tadiova mbola za ihany koa mamelanareo ato vao misakafo nareo. Fantatra ange zany madamy ary efa miazaka manao izay mahafapo anareo mivady izay isan'andro. Mangina ry le kala feno kely tia. Zaza mba valivalindry efa miteny foana. Sa mbola mila darakako fafandray vao anakombina ny vava mipetsopetsony io. Kare matambo vony ka mandreraka izy Ramatoa tia. Dia vonoinao foana re zanaka io ka rehefa tsy mahay manakatona ny vavany izy Ramatoa tia dia zany manakatona azy mandrakizay Madama. Ary lasa diovy pisiny io fa tsy lozana mitango lalitra fotsiny eo. Rehefa vita zay dia ahoro miadana ny entanareo fa rehefa tonga ramose dia omeko hatramin'ny ariary ambiny ny karamanareo dia lasinareo. Pareraka re izay madama. Tsy narahako Efa hatramin'ny maraina ngezo izay tsy mipetraka mihitsy Sady tsy aleo ve rehefa mba avy ny sakafo ataonay zany Inona?
mbola tsy nitelina akory nge na dia rano azy ty zanako ty nefa efa amiray sasany zao. Tsisy mihinan-kanina izany eo raha tsy ho vita. Za ilomandry efa kelikely angakaingana fazalozana mivandravandra fotsiny eo zany ny anako te anao. Maninona nefa raha tonga dia mandeha fotsiny efa anaovana an'izao rehetrarehetra izao mbola mifikitra ato ihany. Tsy maintsy ataoko rangazy andresen-dahatra ny samby raha vao tonga eo izy le kala ratsy tarety efa mitombo saina sy vatana ihany. Marta moa ohatra manomboka mafimafy loha zany. Azy mianaka tato zay zaho aza moa izy misezika amin'izany androaka azy mianaka izany foana. Marina fa hoe misy raha sy asa tsy vita andry zareo na fatsoana ataony veny fa na zany aza matetika raha nitsikaritra fa anasiketahana fotsiny ihany le izy fa tsy tena nataony akory. Zahako moa vinaty manara-batiko zany hoe tsy misy fantatra izay tena tantara ny trangatany aloha tany ankoatrany hoe raha Marta efa mpanampy andry zareo taloha dia nampidirina hiasa tao aminay mivady. Zahay koa moa nila mpanampy raha teo tamin'izany. Vao maty le anatahany vony dia nangataka tamiko ny hipetrahany Marta tao aminay izy na dia efa nitaiza kely amin'ny feno ary. Dia izao vony indray ty ny te hanala azy ato. Misy betsy tena tsy arako mihitsy raha izany fa malasa an'izay koa dia ty taratasy tonga tampoka tatam-piasany ity sady mampangoritsina any voasoratra ato anatiny. Ilazao ny vadanao sy le mpanampinao vavy fa hipotra tsy io ela ny marina. Dia ny marina inona nefa amin'izay tsy misy ahafantarana an'izay nandefa azy akory le izy fa anarana kely hoe Claude fotsiny neny ambany. Zavy mety tsy ho lampampiororo anay tena malaza an'izayko le izy ka na zany aza aleo aloha tsy mampandre polisy fa hiezaka hanao fanadihadiana miafina ary mino fa misy ifandraisany amin'izao zava-mitranga izao ny taratasy. Aleo ody amin'izay ka okizitiny eo indray rakibo hoe ela be dia hitondra gato etsy ihany fa sao azo londalonda indray tonga any an-trano any. Rehefa vonindreo daholo ny etan'ny zareo ry samy efa nysafaiko daholo koa reo teo manatitra ny zareo eny amin'ny fasankarina sisa ny ataonao rehefa andeha ianao. Zay fa vita ny adidiko ka. Andraso aloha inona ihany ilaiko fantatra kosa aloha hoe tena te andeha marina ve nareo mianaka dia inona ny olana tsy azo vahana ka androana anareo. Fa rehefa te hiala izy ry samy dia aleo andeha. Za nge tsy nandroaka ny zareo tsony fa ny fanapa-keviny ny azy. Nareo nge ny anontaniako maninona ny tsy mamaly nareo? Zaho angamba mety tsy maninona sady manjary fifandirana lava eto ny iainana mety ampikorotana ny tokantranonareo koa ny farany. Tena sitraky ny fondriva izany ry feno. Tsy afaka ny andahany izay voalazan-dreny koa ramose manaraka izay fanapa-keviny foana. Mba modendreo ilay kala saka manafika io ty. Dia ho aiza moa izany nareo ty rehefa hiala ato ka nareo nge raha Marta araky ny fantaro dia tsy manana fianakaviana tiana ray azy. Mahita an'izay mety efa ranay foana izay vaza matahotra ianao. Fa inona koa nefa mbola anadihadiana an'izany rehefa te handeha izy dia malalaka be mivaravarana. Ka raha izay ny hevitrareo tapaka dia ndao ary ampiakarao anaty fiara ireo entandreo dia lasitsika.
filona ny elongelona. Ela ny andrasako an'izay fotoana izay a. Tsapako maiva ny ary ny fianankiray manontolo. Ohatran'ireny hoe nisy entana 5 taona ny aly ireny tao an-damosiko to. Tsy mahafantatra ny ramatoa vony tokoa nganareo raha maro tamin'ny anaka. Ese ny amafanareo teo amin'ny fianako ary nefa saika nataoko. Maika fananaiky ny ala tamin'izao fotsiny. Ary ny fikarakarana ny taratasy izany sisa natao dia izay ny tanjona manaraka. Efa lasa lohina ny lozana nanontany. Mialatsiny aloha izy mianaka fa tsy afaka nianaraka ny eritreritrareo amin'ity indray mitoraka ity a. Tsy maintsy nandray an'izao fanapahakevitra izao mba ahitako ny tena marina. Fa hoaiza moa tsika izany Ramose? Tokony tsy hivily atinga atsika e. Ka izay no nialako tsiny taminareo teo hoe tsy afaka hanaraka ny sitraponareo aloha za androany e. Fa ahoana e? Diso lalana nga ianao? Any amin'ny fahasankarana nge izay no tokony apetraka ao e. Aza manahy ianao ramatoa Marta. Efa tongotsika. Tonga? Tongotsika. Aleo avoaka daholo ny entana rehetra dia otao amin'iretsy lehilahy iretsy miakatra any ambony amin'ity hotely ity. Ao nareo mipetraka mandra-pahitako an'izay tadiaviko e. Andraso aloha Ramose, nisy zavatra very nga no tazominao ato izay mianaka? Efa zatra ny ambakaina ohatran'izany foana nge izay Ramose Samy e. Izany no mahatonga anay tsy manana koatra ny firaisisa fa tapitra nanolona an'izay entana simba sy velona lazainy matamby fony vadinao daholo. Nga misy an'izany? Ie, fa... Ka tsy nilaza hoe nangalatra nareo nge. Ary tazony ihany aloha zany fire zany fa mbola tsy ilay. Zao ato amin'ity hotely ity nareo no mipetraka. Aza mivoaka ato mihitsy aloha raha tsy hoe misy zavatra tena ilainareo maika. Misy an'izay ilainareo rehetra ato e. Na sakafo zany na kojakoja hafa. Mandalo atao aminareo isan'andro ihany aho maka an'izay valim-panontaniana manitikitika. Fa inona ary ty ataony Ramose Samy ty e? Sa ve mahafatapatatra zavatra izy e? Tena mino fa zay angamba matoa vatany aty aloha zay matoa tsy ateriny. Ary maninona raha tonga dia ararotoka amin'izao ka? Nefa sao dia anahirana indray ka aleo aloha arahana fotsiny amin'izay tiany atongavany. Ramatoa Marta. Ahoana tompoko? Manan'ola saina amiko nga ianao. Andeha mantsy io aloha fa raha riva vao miverina mandalo indray. Anga. Tsy misy Ramose a? Eny ary. Fa raha tsisy ilaina dia lasa aloha. Raha riva zany. Mba hafahafa koa izao a. Inona ny tonatonanantsika ty amin'ny tony hotely lafo vidy be tony? No fa an'ity veriny eny tsy efa hivitantsika sakafo mandritra ny 2 volana. Ka nazara ngeky mba gagy. Mety tsy mifanaraka amin'ny lohany angamba le andefantsika amin'izao dia naleo ny alaninina any amin'ny madamo vony aloha. Mety izay koa angambany. Tena mbola maizina amiko tanteraka ny tiany Ramose atongavana. 2 andro izay no nijanona tato fotsiny. Sady tsy afaka mivoaka no tsy afaka manao ninona fa misakafo dia matory dia mijery tele. Aleo tonga eo mihitsy izy dia ho anontaniako ka aleo koa sokirina izay tena marina fa hafahafa izao. Ary nga tsy nisy vary ny toa zavatra hafa mihitsy ny sakafontsika roa. Ka tsy navita nahandro lesy a dia zavatra efa vita ireo nafarako ireo a. Tsy nivoaka fa natsoky fotsiny zareo dia nateriny zareo teo. Fa ahoana tsy mety amin'ny langa? Mety amiko ka. Tsy manina fa efa io ny oko.
Ianao le hoe sao dia tsy tokony hizatra sakafo be lafarinina tony fotsiny iny mampiaya Sy tsy maninona izany ndre io sady zanga eto hoe mihinana foana e mba androany fotsiny tsika tsinona mbola tsisy mpanampy dia aleoko aloha manao an'izao ay fa ahoana marina zany ka hijanona amin'izao zany tsika sa efa nanavatra ny amin'ilay agence manana mpiasa trano izay ako andefa olona eo zareo raha pitsora mety amintsika hony dia raisiny ay kosa tsara zany sady ianao tsy tokony hanao reraka be fa mila manao repo foana ozy ny dokotera ka izay mihitsy sady efa andray efa-bolana ange zao ny kiboko e tena mila mitarina tsara ianao na dia miakatra sy midina amin'ny tohatra io fotsiny ary fa hono ary vona ahoana zay ry dada ohatra ny hafahafa koa le atsona amin'izany hoe dady zany ka efa mizatra an'izany moa zako efa ho dada ange la afaka dia mivolana no any e ay marina moa fa zao ye ianao ve mahafantatra na nahafantatra olona atsona hoe Claude ohatry fa ino ny tia mahakofina anao e le poivre tamin'ity misao ty ka ohatrany hoe be loatra izany dia sondrovaka tsy ay ka misotroran kely ary aloha zay tsy maninona tsony efa mba tsy maninona kay saika maty marina zany raha tsy efa saika nijanona tamiko ny foko fa iza raha nyteny an'izany anaran'izany tany amin'ity samy ity olona mitovy anarina ve sa tena izy aleo raha ngao dia natsy taitra aleo kalma ihany fa sao dia hanimba zavatra eo ary vao nilaza n'le anarana dia tonga dia kofiny vony sady tsy rety izy fa mivoara-menatra amin'ny tarehany ray manontolo mihitsy za nefa tsy mbola nilaza nininina kory dia nahafahafo zaho dia ho zanatry ve ka misy idiran'ny volo le olona nandefa n'le taratasy tany ampiasany dia inona nefa vony ary tsy nivalianao nge ny fanontaniako teo fa inona tsara moa le nanontaniany lahana teo mbola any amin'ity misy anahakofina anaty koa ny saiko e mahafantatra olona hoe Claude ve ho ianao ka be dia be ngery saminy olona atao hoe Claude na ny mpiaramonina manodidina eto ary ve tsy hisy an'izany ozy ianao tsy mahafantatra ka fa iza nefa izany e dia inona ny tedaviny olona nametraka komando tao ampiasana tao dia nitady ahony ny hevitra fotsiny aho hoe mety olona mahafantatra angamba na mahafantatra anao isy ainy ianao mety olona te azo réduction fotsiny ko mahita fika foana nge lesy ny olona rehefa te hitady tombony sady hoany loha sakafo ka zavatra tsisy dikan'izany ny asana sainy eo maso to manary za ohatra ny voky izany sahady oaka izay fa rano ngamba sisany sotroky ka ay nefa dia mbola tsy misasaka akory nge ny eo ambilianao e oaka izay ohatra ny tsy azo azoko indray le izy oui miarabanao monsieur Samy manao any ianao ahoana zay saika hitondra andre taratasy eto atao sinia tompoko azafady ay eto aty ary dia misy olona mitady anao maika eo ramose efa nilazaiko izy hoe tsy afaka mandray ianao fa olona izy aloha zany tsy fantatro tsara fa hoe efa nanatra taratasy teto aminao hony izy ao zany le olona eny tompoko zao ry olona savy miandry kely vetivety izy mety atsasakadiny eo fotsiny ngamba fa andeha vetivety tsy misy kary olo fa ataovy izay hijanonany eo mandrapivery koa tsy haiko hitadiavy hevitra tsy andehanany mihitsy aloha roso hoe zavatra azo hohanina sy sotrony mandra-patongako dia ataovy any amin'ny birao hafa any aloha izy fa za petraka ao aminao ao zay eny ana ramose tonga dia ararotiko zao dia zao ihany fandraso allo
tena mialatsiny sheria. Misy taratasy tsy maintsy ilana ny sonianao ny aty ampiasana zao e. De zay ny antony atsoko anao io. Ka tena maika re le izy e. Tsy azoko ampiandrasana fa tena zava-dehibe ho an'ny orinasa. Zao de zao re raha mety a. Asaiko alain'ny sofirany ianao. Sa eny ary. Azafady re fa nanapoka be anao a. Miandry anao ato amin'ny birao zany a. Ok, bisous. Zay. Ary andraso andeha aingana. So fa akaiko ny nametrahako andry zareo. Samia fa misy inne tsy manam-potoana nazavana nininina aminao aloha raha Marta. Tsy maintsy mandeha zao tsika fa misy ilako anareo mianaka farak'izay maika any ampiasana. ka zange saika Rehefa avy eo re zany e. Aleo mandeha fa sao taraiky eo. eny ary tompoko. Mandeha amin'io taxi io nareo zany a. Fa za hitondra ny fiarako ihany. Zay fa any amin'ny birao tsika miona. Tsara be kosa ty orinasa andrindra misesa mitiriny eny e. Sady hitako tao ambadika tao kay a. Fa be piasa be mihitsiny. Roveriny eny tsy efa roanjato. Ka orinasa mamelona tokantrano be dehibe nge io ry feny e. Ary tsy tia ihany koa ny orinasa ny fa manana hafa koa izy mivady. Ka? Fa zao a. Rehefa tonga eo izy de tsy miteny ninninina mihitsy aloha ianao. Fa Mialatsiny izy mianaka fa mbola nizay zavatra kely tany ambony a. Tsy maninona akory ka. Fa zao a raha misesamy a. Raha hoe resako ny bebe nataontsika eto de tiako raha tsy ho eo feno satria Ka tsy maninona fa aleo izy eo ka. Tsy de misy hoe resaka feninazy akory nataontsika eto. Fa inona samy zany soni tsy maintsy fa maninona atao amin'ny birao anao ato moa reto olona reto. Fa tsy efa nodiny ambanivohitra anganareo. Sa tonga angatakinina indray. Omeo zay ilainy reo samy de aleo andeha fa mandoto trano fotsiny ato a. Nana mijery an'zareo ary makaloloy a. Moramora aloha ianao ry vony a. Aza misendoatra be ohatrany io fa tsy mety amin'ny zanakao zany. Ka ny fisian'ireo mihitsy raha mampietsika ny alerziako. Ny zanako ary zany mila hivadika mihitsy. Vetivety fotsiny ngery zareo de mandeha. Andraso. Mba ampidiry kely nge madamy io le olona niandry nitady anao avelanao zafady. Tsy azoko. Olo manakaja anao fifanarahana amintsika very samy nampidirinao eto de ho afangaronao amin'reto fako reto. Mandroso ianao tompoko. Fa to Monsieur Claude. Claude ve ianao? Aha. Olona mitovy kosa angamba sa Endry Marta. Zato koa ty. Claude anadahako ve? Fangatsy Fangatsy tsy efa maty ianao? Inona rety iry lanitro? Fa izy io rineny to otra ngagabe daholo nareo. Mangina aloha ianao e. Resako olon-dehibe zany. Claude? Efa maty koa sangy tsy nately mifasana akory fa nangina fotsiny ihany mba hiposahan'ny marina ny ariny ihany e. De sao fotoana zao zany. Tsy azoko. No ngery Claude ka efa nalevina efa ho 10 taona mahery zay e. De tsy nately mifasana ahoana? Tena sao de angatra ary io samy a. Matahotra ka? Say vao mivoaka any io. Ay fantatrao izy ry vony. Tenao koa raha matoa Marta. Ka efa ela ny any saika nazava an'izany taminao fa Aleo izy nilaza ny tiany ambary. Nazaza manto tsy maharaka nininina amin'izao zava-mitrango zao. Tonga nametraka taratasy teto amiko fotsiny izy de zay ny fantatro. Taratasy? Le taratasy nolazainao ahiny ve? Zato koa nanao an'iny raha nabavy a. Ary niniko natao satria tapitra hatreo ny fahanginana.
ampy izay 10 taona izay fa fotoana tokony ny voahan'ny marina izao. Marina? Marina iny? Fa ianao ve zany le anadahany vony hoe maty tamin'iny? Za indrindrindra amin'ny sesamy nisy olona maty sy nalevina tokoa 10 taona lasa izay. Rehefa nisabotena mantsy ny fiarany etiko dia tratran'ny accident. Maitsy nisy azo niraisina ilay izy ary kila avokoa ny olona tao anatiny ary. Ka izay mihitsy angena ny trange. Za sy ny fianakaviana nijery mifatinao teny Ambotrimanjaka satria tsy nisy marika nahafantarany soandary anao tsony. Izay koa mbola nanamarina fa ianao iny satria hitanay latsaka tao ilay mety teny amin'ny zonanao. Ka tsy za iny raha nabavy Fa iza zany ka? Iza no nalevinay tamin'iny? Rehefa fantatro fa nisy olana ilay fiarany etiko dia niantsony mécanicien koa tonga nijery an'ilay fiara izy nilaza tamiko fa nisy nigafo ny fiara rehefa nikendrena ho tratrany loza mihitsy tsy navelany tondra an'ilay fiara tsony fa nasainy nandeha taxi. Izy kosa niezaka namboatra sy nitondra an'ilay fiarako noty saingy iny tradozy iny. Dia taiza izany nandritra ny fotoana ela be izay. Izay ange teto raha nataka tena nijaly sy nalahelo anao tena marina ve zany ry vony? Tena nalahelo an'ity anadahanao ty ve ianao? Fa nahoana kosa tsy misy afa-tsy anareo minadary iny keny zanaky ny ray aman-dreninareo ary zany ary ny antony nandraisako ny fitantanana an'ireo orinasanareo reo satria izay ny ahafahako hanampiana azy. Masina mihitsy izany. Tsy tokony nalahelo izy ka mifanohatra amin'izany ary noho izy. Za aza ny tena nalahelo satria tsy mananatrika akory nahaterahan'ny feno zanako. Manina tsara? Zanakao? Eny Monsieur Samy izy ny ray ny feno. Rehefa niasa sy mipetraka tao amin'ny zareo mantsy tamin'izany dia lasa mpifankatia izay ary mpivoaka ny ataty aoriana. Dia io ve zany ny datakoriny eny? Io ny rainao ry feno Tsy zakany ramatoa vony anabaviko ny fisian'ny olona hafandovan'ireo arembena velany dadasiny dia naleno nanilika. Tsy vitan'izay nanilika fa nikasa mony tanteraka mihitsy. Maninona tsara hoe ry Claude? Sao dia efa mivadika doary ianao? Anabavinao tokana ange za Ka nazary nge tsy nino an'izany ry vony saingy rehefa nijereko ny karazany anamboarako fiara dia nitsotra izy ireo rehefa niteren'ny polisy fa voaka raha manao tamin'ny vola be dia nanao izay asimba amin'ny fiara eny an-dalana mba hitrangan'ny accident. Tena tsy mino an'izany fa tena marina daholo ve zany ry vony marina ve zany Ka na ino ianao na tsiny Monsieur Sam dia izay marina. Rehefa eo am-pelantanan'ny polisy ihany koa miprofo rehetra anamelohana azy. Vony lazao afa diso zany. Lazao afa tsy marina zany Vonary Claude nety ny fitiavan-tenako ka tsy nijery ny mampiraitam-po antsika tsony. Natahotra loatra hoe anjakazakany hafa ny fananatsika indrindra moa fa resy mpanara loatra sy ampanginy ny vavanao ry vony zanako io ary zanako tamin'ny olo tiako. Ka ianao nge efa ndrarany dada tamin'ireny nefa mbola nisisika ihany satria tsy ny ivelany nitsarana ny olona ry vony ary ninona fanakanana dia tsy maintsy ataoko izay nandresen'ny hevidratsy ny hafa ohatranao mba hatateraka amin'ny faniriako indrindra ho an'io zanako io. Mazava aminao zany ary zay zany ry vony ny antony nandroahanao sy nanaovanao toetra tsy manjary amin'izy mianaka ireo satria fantatrao fa mety hanimba ny fikasahanao ny fisian'zareo. Fakarezay mifona aminareo zareto nety ny fitiavan-tenako loatra mifona mo Samy tena nanapa-kevitra fa tsy araka aminao tsony. Samy ty ahoana zanatsika? Zanako iny zanako foana iny alaiko rehefa teraka izy fa za tsy te hiara-iaina aminao ny anadahanao ary nataonao an'izany. Makamosa Ramatoa Marta feno mifona ho aza mamelany eloko ka misy farany daholo ny zavatra rehetra Ramatoa Ravony eo. Mampalahelo kosa izy ry zareo ka na mampalahelo anao ary izy ry feno tsy maintsy zaka ny ratsy nataony azakatraina efa ho velany ao ny polisy miandry anao ry vony oay azakatraina ho aza vony
ny vadiko lasa dala ny vadiko re olona andrikako apio ahy io mba tazomy reny zanako re dia ahoana ny zanako am'izao tazomy izy ny vadiko re olona lasa dala. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe anjara masoandro. dia ampeny ny ajarandriamanalomanana. na enonao ny feony Saripitsitela ravaka antsan'ny ony Priskarakotarmanana Lydia Arlala niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Iajarandria. nandray feo Priskarakotarmanana nandrindra sy nanantontosa Iajarandria.